Malagasy ny Fianakaviana dia fitambarany ankohonana. Azavaiko aloha ilay ankohonana zany ahitana ny ray aman-dreny, dada sy mama na dada sy neny sy ny zanaka. Ny fianakaviana zany somary mivelabelatra kokoa satria hita ao anatiny dadabe sy bebe, dadatoa, nenitoa, zama, izany hoe fivelaran'ilay ankohonana na ankohonana maromaro mitambatra manome ny atao hoe fianakaviana. Fa ao anatin'izay fianakaviana izay dia misy koa ny atao hoe havana, fototeny avy amin'izany hoe fianakaviana izany. Ny havana indray dia ireo raitapo an'ny dada sy mama na raitapo aminao na ny ray aman-drenin'ny dada sy mama. Araka ny lazaiko tany amin'ny tany aloha teo raha fianakaviana zany resahana dia malalaka be. Afaka mieritreritra antsika ohatry ny hoe hazo be anankiray zany dia misy fototra dia misampantsampana misy rantsarantsam-be dia be dia ohatran'izay ilay fianakaviana. Fa raha ankohonana kosa dia voafehiny hoe dada sy mama dia ny zanaka. Ny sokajiny izany fianakaviana izany moa dia misy sokajy be dia be araky ny karazany avy. Ny amin'ny dadan'ny dada zao dia atao hoe dadabe, toy izany koa ny amin'ny dadan'ny mama dia atao hoe dadabe. Ny maman'ny mama sy ny maman'ny dada dia atao hoe bebe. Ny raitapoan'ny dada zao dia misy sokajiny. Ny zokiny indrindra dia atao hoe dadatoa ho an'ny razokilahy dia izay eo ampovoany rehetra, ny lahy eo ampovoany rehetra dia atao hoe dadanaivo daholo. Dia ny faralahy izay teraka farany dia atao hoe dadafara. Dia toy izany koa ny an'ny mama, hoe ny zokilahy rehetra dia atao hoe dadatoa. Dia ny lahy rehetra amin'ny mama dia atao hoe dadanaivo ny eo ampovoany. Dia ny farany atao hoe dadafara ny faralahy. Ny amin'ny mpiraitapoan'ny dada ka vehivavy ilay izy dia ny razoky vavy izy dia atao hoe nenitoa. Dia raha eo ampovoany dia neniraivo daholo izay teraka eo ampovoany rehetra na misy 5 na 9 ary. Dia ny farany dia hoe nenifara, izay ny ataony ho an'ny zanaka vavy farany. Dia toy izany koa ny amin'ny mpiraitapoan'ny neny, nenitoa, neniraivo, nenifara. Ny amin'ny Malagasy zany dia fianakaviana somary ngezangeza ihany satria nisy ohabolana zay hoe mety raha fito lahy fito vavy. Taoriana tao zany maromaro ihany ny isan'ny fianakaviana Malagasy. Fa taty aoriana nefa efa somary niena ilay izy. Rehefa misy anatin'ilay fianakaviana zany manambady dia amin'ny ankapobeny tokony alao amin'ny ray aman-dreniny izy. Eto amintsika nefa dia tsy dia tena izay loatra ilay izy. Misy sasany miara-mipetraka amin'ny rafozana ohatra dia ny sasany mifindra trano. Fa amin'ny ankapobeny zany matetika zany eto Madagasikara miara-mipetraka amin'ny rafozana ny tena be da be. Satria amin'ny lafiny iray dia misy an'ilay hoe ny havatiana tsy mahalavo tany, misy an'izay ohabolana izay izany hoe n'aiza n'aiza ny toerana misy an'ilay havana dia tonga foana ry dia hitsidika an'iny. Dia misy ohabolana anankiray indray nefa hoe ny havatiana tsy araha-monina. Izany hoe rehefa mifanosoloso ela be dia mety hisy olana hiteraka olana zany dia tsy dia tsara koa. Izay mahatonga amin'ny tena hoe arakaraka ilay toe-javatra fa ny tena zava-dehibe dia ny fifandraisana ilay fipetrahan'ilay hoe fihavanana eo am-pianakavy sy fianakaviana. Ny Malagasy dia tena tia ny fihavanana. Misy mihitsy ny fomba fiteny hoe velona iray trano, maty iray fasana. Dia ny Malagasy ny dikan'izany dia tia miara-mipetraka, tia mamorona fokontany iray mihitsy ny fianakaviana mba ahafahany hoe miara-mipetraka. Ao anatin'izany dia hoe mba ahafahany zareo mifanampy hoe trano atsimo sy avaratra izay tsy malenky alovana. Raha misy fianakaviana tsy manana sakafo dia afaka mangataka amin'ny fianakaviana tsy mandeha lavitra fa eo akaiky ihany.
zay ny amin'ny malagasy tia zareo miara-mipetraka na maty ara dia hoe manamboatra fasana iray tonga dia hitambarany ao daholo ny fianakaviana no milevina. Dia misy koa ny hoe valalaray ifanapana manoloana ny tsy fisiana dia na dia zavatra kely dia ifampizarana iny. Dia misy koa ilay hoe voikava mahatratra, izany hoe ny raha misy voina mahazo ny havanao dia eritreretina hoe toy ny mahazo ny tena dia miaraka mifanohana. Amin'ny fianakaviana malagasy dia ny loham-pianakaviana dia ny ray foana. Raha mbola anatin'ny fianakaviana malagasy zany dia ny dada foana ny loham-pianakaviana. Ny anjara asany indray voalohany izy zany miantoka ny famelomana ny ankonana amin'ny ankapobeny. Tompon'andraikitra izy amin'ny fiarovana ihany koa ny vady aman-janaka dia mizaka sy misolo tena ny ankohonany eo alohany sy ao anatin'ny fiarahamonina. Dia ny anjaran'ireny mpianakaviana kosa dia mikarakara ireo ankohonany, mikarakara ny vadiny, mikarakara ny zanany, mikarakara ny tokantrano, manao ny asa ao an-trano, mahandro sakafo, mampiro trano, ohatr'izay. Dia ny adidin'ny zanaka manampy ny ray aman-dreny sy mianatra. Mipetraka foana eo amin'ny malagasy ilay antsoina hoe olom-pady. Ny fady ohatra zao mpianadahy na ny mpianaka dia misy karazana resaka izay tsy mety ifampifanaovana olom-pady na fihetsika izay tsy tsara aseho manoloana ny olom-pady. Ny dikan'izany dia ny hoe misy ireo fady izay ohatra hoe zanaka vavy dia misy hoe tsy azo tenenina amin'ny iray ny momba anazy, dia misy koa ny hoe amin'ny zanaka lahy dia tsy azo tenenina amin'ireny fa hoe fady natao hoe tena fady izany amin'ny malagasy. Ny fifaneraseran'ny malagasy koa dia matetika amin'ny andro fety zareo tia manao fety hoe mba ahafahan'ny mpianakavy mihaona. Toy izany hoe rehefa tonga ny taona vaovao dia ny mpianakavy manao fotoana mba ahafahany mihaona mifampiarahaba tratry ny taona. Dia ao koa ny mariage, ny fanambadiana ifaneraseran'ny mpianakavy. Dia ny famadihana izay mampiavaka ny malagasy amin'iny koa mihaona zareo dia mifanerasera. Misy koa ny fiterahana. Rehefa misy olona teraka zany ny anatin'ilay fianakaviana anankiray dia fomba ilay izy hoe andeha hamangy, andeha hanatitra ropatsa. Raha lahy moa ilay zaza dia misy ny didim-poatra na ny fora zaza dia efa fomba fifandraisan'ny fianakaviana koa izay. Dia ny an'ny famadihana dia misy ny vola-loha atao hoe anterokalao. Ilay anterokalao amin'ny famadihana dia hoe mila mandoha vola ianao rehefa ilay inviten'ilay olona, rehefa asain'ilay olona dia mandoha vola ianao dia ny dikan'iny hoe atero, dikany hoe manatitra, atero. Dia rehefa mamadika indray ianao dia iny olona invitenao iny mandoha an'iny vola indray aty aminao dia antero ka alao. Dia misy koa ireo sasany manamasina io fasana izay misy ny fianakaviana io angatahany fitahiana. Mino izy zareo fa hoe ireo maty ireo dia manelanelana ny malagasy amin'Andriamanitra dia ireo no afaka angatahana zavatra mba ahafahan'ireo razana ireo miteny amin'Andriamanitra hoe izao ny ilain'ireto taranaka aty aoriana reto.